iny ny fiolana netrena tamin'ireo masivo dia mety hoe midika ino zay to ny zavatra ny tenenina tao moa zany dia zavatra faheninareo ihany hatrany amin'ny ACC ny manambara ny zavatra tianay atao hitondrana ilay fanovandravitra ilay fanovana zay ny zavatra ny tenenina tao nanome ny pitsopitso ny mikasika an'izany satria nanontany koa zareo hoe nanontany zareo mba te halala ny mikasika ny zavatra tiatsika atao ao anatin'ny orotaonio zany dia nangataka moa zany ny tsy hialany zareo amintsika ny hanampiny zareo atsika lalandava amin'izay zavatra atao satria ny firenena efa maratra kely dia mila ny fanampiny zareo zay manantena fa ny fahatongavan'ny zareo maro be ohatran'izao dia midika fa fampisehoana fiaraha-miasa nareo nahita azy teo efa miasa ao anatiny zahay zao dia raha ny fanirianay tsy tokony ohatra ny lahady fa ankinitsika amin'ny ao ambony foana rehefa manao zavatra ny andrana ny fijerena ny social baoka amin'ny ankapobeny ny vahoaka manaona mikasika an'izao amintsika amin'ny teny zao moako zany na dia tsy manambola ny fanjakana malagasy efa miezaka zahay mijery ohatra hoe ny amin'ny resaka délestage mety ho hitanareo androany na rapitso mety hisy livraison-na pièce na groupe dia ny amboy manambola amboarana n'le groupe anakefatra atao hoe CTA2 anakefatra amboarana an'io io rehefa manomboka fanamboarana io dia mety ataontsika hoe manome eo amin'ny ray volana sy 10 andro eo na sy tapany eo dia mety tafarina ireo groupe ireo nefany mbola manome eo amin'ny 20 méga eo ny tsy ampy amintsika nefa hatramin'izay dia 30 méga azonareo le olana iainantsika reo aloha ny hita satria sy valerana 3 milliards d'ariary eo le izy nikarokaroana etseroa amboarana ny ampianana ny délestage zay ny a court terme mbola misy koa zavatra tadiavinay ambadika zay amenona mba hafeno an'le gapina 30 méga zay ny a court terme fa mbola misy ny lavitrezaka zay any amin'ny eninenimbolana any tsika mahita vokatra na amin'ny rano na amin'ny jiro efa mandinika azy daholo zay so fa mbola tsy afaka miteny momba ny toana ho an'ny resaka fambolena amin'ny ankapobeny satria ilaina ihany koa zay rehefa hiditra ao anatin'ny vanim-potoana fahavaratra isika zao manao na mety mikasika zay rehefa zay ny antsointsika nyreto mpiara-miasa amintsika reto zay ny antsointsika azy fa ny zavatra priorité amin'izao aloha dia ny ametrahantsika n'ilay fifampiresahana amintsika malagasy aloha fa zay ny antsoina ny reto satria ao anatin'ny fiaraha-miasa amin'reto amin'ny banque mondiale sy ny FMI sy ny fambolena dia mahita volet goavana atsika amin'ny fambolena ao anatiny ao mbola ho dinina koa ny tena hoe mialatsiny amin'ny teny frantsay ny pragmatisme amin'ny projet rehetra zay amintsika eo mbola ho dinina miaraka amin'ireo mpamatsy vola reo andeteny saka ndeloko président amin'ny tokony andravana na tsy andravana ny assemblée nationale ny hevitena kasika an'izay tsika efa ny safidy aloha anaraka ny lalam-panorenana ny lalam-panorenana dia nanome anay ny fahefana tamin'ny alalan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny ao amin'ny didy izay navoaka ny fitsarana avo dia hoe manohy ny asany aloha reny androm-panjakana reny fa tsika miroso amina fifampiresahana nasionaly tsika amin'izao dia anytsika mahita ny atao mikasika ny apitso zay nga manazoko tenena ary fifampiresahana nasionaly io tsy ho ela amin'ny faran'ny volana aty efa manomboka ny fifampiresahana aloha amin'ny fametrahana fikarakarana azy
Tsy manameloka ny Madagasikara avy hatrany tahaka ny nataony vondrona afrikana ny SADC fa mbola manatanteraka fanadihadiana manoloana ny zava-nisy teto Madagasikara. Hoy filohan'ny antenimieram-pirenena sy tena Andriana Solomiaiko androany nandritry ny fifampiresana tamin'ny mpanao gazety taorian'ny fihaonana teo amin'ny solombavam-bahoaka sy ireo delegasion'ny SADC tetsy amin'ny lapany Tsimbazaza androany. Mbola nanolotra sosikevitra ny hanampy ny Madagasikara manoloana ny krizy ny SADC hoy ny fanazavany. Fa zava-misy aloha sy mikondany any Madagasikara ny SADC fa tonga aloha izy hainy sy tahaka nataony Union Afrikana zay aloha dia fa zava-dehibe zay zanak'izay ary zavatra mipetraka mitady foana ny SADC tao anatin'ny fampiasana inona no hanampina antsika vahoaka malagasy mba hivoaka an'izao. Mbola ito kosa nefa ny fihaonana eo amin'ny rotonta izay ho tanterana ny sabotsy izao. Araka nambaran'ny filohan'ny antenimieram-pirenena trany. Tsy vita anatin'ny ora roa ny fifampiresana sy ny fifampizarana eo amin'ny SADC sy ireo solombavam-bahoaka izay solovava ny vahoaka malagasy fa mila ray andro manindritra ny fanazavana ny zava-nisy teto Madagasikara ka aorian'izay dia izy ny tatitra tao amin'ny vahoaka raha ny fanazavana trany. Betsaka ny fanontaniana izay napetraka ny solombavam-bahoaka fa noho tsy fahampian'ny fotoana dia nanapa-kevitra indray zany ny SADC sy solombavam-bahoaka hanokana ray andro mihitsy mba hanazavana ny zava-nisy teto a Madagasikara. Saivina nefa fa nietsika politika teto a Madagasikara dia tsy teto Antananarivo irery ihany fa nanerana ny Madagasikara. Ny fitakiana zany ka tao anatin'izay zavatra izay dia nanapa-kevitra zay satria izahay solombavam-bahoaka no mireprezente antsika vahoaka malagasy 30 tapitrisa dia zay nahatonga hoe fionana amin'ny ACC mety ray adiny roa adiny telo fa ny fionana amin'ny solombavam-bahoaka kosa dia rarina atao andro ray minitra hitondrana ny fanazavana rehetra. Atsy mety tsy hitovy ny zavatra niseho teto Antananarivo, zavatra niseho Debo, zany zavatra rehetra zany. Hanome anareo ny antsiplian'ny fivoriana tsaratsara kokoa aloha rehefa vita tanteraka ny fampiresana miaraka amin'ny SADC zay zahay voanao tatitra amintsika vahoaka malagasy. Namafy kosa ny filohan'ny antenimieram-pirenena sy tena Andriana Solomiaiko fa tsy misy resaka fizarana seza sy fiara-mitantana ny fifampidiniana fo izy notanterana androany teto Tsimbazaza fa vahaolana ho an'i Madagasikara manoloana ny krizy no antony fifampiresaina raha ny fanazavana trany. Resaka fizarana seza no resaka natao, tsy misy resaka fiara-mitantana ny resaka tao. Ny resaka tao dia sotro mijery ny SADC zany hoe inona ny fomba azo anampiantsika malagasy mba hivoana amin'izao krizy. Zay aloha zavatra mipetraka fa napetraky ny solombavam-bahoaka hoe ny famahana krizy kosa dia hapetraka amin'ny isika samy malagasy. Zay le izy fa zareo no manampy tokony ho tamin'ny 1:10 raha maraina moa androany no tonga tetsy amin'ny lapany Tsimbazaza ireo delegasion'ny SADC nanao ny fihaonana tamin'ireo solombavam-bahoaka. Lalana ivoana amin'izao krizy izao no tokony rosoana fa tsy fitadiavan-tseza ho an'ireo mpanao politika. Honambarany Eritsina Rasoamiarmana na koa antsoina hoe Zarefa. Efa zava-dehibe hoy izy ny fialana teo ambany ziogan'ireo namboatra ny firenena hatramin'izay ka nitadiavana vahaolana miaraka no tokony rosoana. Ary tokony fanometana amin'ny filoham-panjakana Colonel Michael Nirehetra. Ekena hoy izy fa misy ny hevitra tsy mifankahazo saingy tokony atao izay ampisy marimaritra iraisana. Tonga zany tsika io zao aty nisy adihevitra sy ny sisa teo fa nivoaka avy any misy prime ministre atokisan'ny filoham-pirenena zay izy no mitondra antsika amin'izao fotoana zao araka lalam-pandrenana loatra eto dia président de la république izy fa misy fotsiny hoe par intérim. Dia eo amin'izay zany ny zava-dehibe manko sao dia nisy filana fototra, nisy tena fototry ny fitakiana dia le olana ara-tsosialy dia ny mamaly an'izay aloha
izy namiantsika ny fitokisana dia izay ekipa hiaraka aminazy teknisiana sy manam-pahaizana fa tsy maintsy jerentsika ihany koa le milafin'ny politika satria olana politika dia vaolana politika ihany koa ka zany sosialy zany politika ny toerena politika satria nigiazan'ireo olona teo aloha reo teo zany dia efa miala daholo sy ny forongony zany dia apetratsika zany zay le hoe misy foana ny hevitra tokotoko samihafa sy ny sisa misy moa ny ady hevitra eny amin'ny parlemanta sy ny sisa zany dia ino le mahatonga antsika miteny hoe rano marina efa miaina anatina vanim-potoana hoe fifangaroany lafiny lalàna sy politika sika zao misy zavatsarotra ao fa miezaka antsika manazava amin'ny olona hoe situation juridico politique complexe ho an'ny mahay anazy moa zany dia anatina zone grise tsika raha lafiny lalapandrena satria misy zavatra mety mihoatra ny lalapandrena raha ny article 53 zany jerevantsika dia misy fetra teneniny ao nefa le fanovana tsy azonao terena ao anatin'izay dia misy zavatra zany mety extra constitutionnel dia mila manaky an'izay ny rehetra misy zavatra koa itovizana hoe mitsoka makany amin'ny rivotry ny fanovana fa tsy miadiadihevitra hoe majorité tompona ndraikitra zao majorité reo reo koa nandredrika antsika anaty lavaka satria complice reo zay aratsy foana matoa zany ny gouvernement teo aloha ny ravana tamin'ny article 54 satria tsy nanao ny andraikitra nyreo fa presque kombakomba tamin'le gouvernement tsay kristan resantsika io zany tsy manana légitimité ka tokony tsy miadiady an'izany ntsony fa ekena ny fifandaminana zay le hoe marimaritra raisana mba ahafahantsika mivoaka amin'izao crise zao zay ngamba any tena zava-dehibe zany zao fa rehefa tsy izay le izy dia veritsika fa olona tsy makany amin'ilay ataontsika hoe fitsokan'ny fiovana fa olona mambaseza olona ataontsika hoe mamikitra mitsiro pahefana ka tsy mijery an'ilay tena hoe vahoaka fa tsika mivoaka anaty crise ny zava-dehibe zao aloha fa tsy resaka kajikajy na calcul seza nandiso tanteraka ny fivoizana mafy ny fanovandravitra izay takin'ireo mpitolona iertina rasoa miarimanana aminy dia tsy ny rafitra no ratsy fa ny toe-tsaina no mila ovaina indrindra fa ireo izay nampindramy vahoaka fahefana adihevitra zany aoko izay zava nisy nanao an'izany propagande zany fa niangany otolona io aloha dia olana ratsy sosialy dia avy eo nipoitra teny le hoe fanovana dia niendrika ny mety samihafa fa raha ny marina eto Madagasikara dia ny fanavana toe-tsain'ny olona misehatra amin'ny rafitra fa tsara ny rafitra eto Madagasikara fa saingy hoe ny olona mipetraka amin'ny rafitra rehefa baikobaikoana tanana invisible any ambadika any ary zay ny olana amin'le hoe système frantsay fa raha misy olona tena mipetraka eo amin'ny rafitra misahana tsara ny rafitra zay nresaka teo hoe député zao rafitra mpanaramaso akoatra ny mpanao lalàna anazy fa tsy nataon'le izy ohatr'izay koa ny any anatin'ny fitsindraram-pahefana any samy lava tanana daholo dia manabotsina amin'ny paosiny daholo fa tsy lay tena redevabilité mampiasa ny rafitra amaliny atetam-bahoaka dia zay izy ny anay manokana zany dia firafitry ny toe-tsaina sy ny fomba fiainana ny fisahanana ny asa politika mba ho redevable amin'ny vahoaka zay ny tena zava-dehibe ka olona manana an'izay etika zay manaja ny fitsipika mandalana eto amin'ny firenena zay no ilaina fa ny adihevitra resaka rafitra aloha tsy eo aboribory antsika amin'izany propagande zany manko le izy hoe zay ny takitsika misy zavatra maro samihafa mety mila ovaina zay fa zay ny hoe adihevitra rehefa avy eo fa ny zava-dehibe aloha zao mivoaka amin'izao crise zao tsika aloha iny ny adihevitra manaraka hoe ahoana inaovantsika ny fananganana no avin'ny firenena zay le amin'ilay hoe refondation zay hoentin'ny colonel Mikael anisan'ny sosokevitra hoentiny Ertina Rasoa Miarimana na koa antsoina hoe Zarefa moa ny fandravana ny lalam-panorenana ananganana fanjakana vaovao izay ekeny rehetra fanambarana avy amin'ny fikambanana fiteva nasional voalohany araka ny fangatahan'ireo sampana manerana nosy dia mifantatra ny rehetra izay mpikambana fiteva fa araka ny isa tamin'ny feny fikambanana dia efa voaray aty amin'ny foibe avokoa ny anaran'ireo filohan-tsampana eny anivon'ny faritra noho izany dia efa feno tanteraka ny membre bureau national ambara araka izany fa efa afaka miroso amin'ny asa amin'ny fikambanana ara-tsosialy azy ny rehetra eny anivon'ny faritra ka izany indrindra no ilazana fa izay voatendry ny bureau nasionaly no misolo tena ny fikambanana amin'ny sehatra rehetra ikatroana eto anivon'ny firenena manaraka izany amin'ny maha olo-pirenena malagasy dia iaraha malala fa mandalo vanim-potoana sarotra ny firenena ka manainga ny fikambanana ny erivelona na mpanao politika na société civile hitondra ny tantsotroka zaza azy tsirairay avy amerenana amin'ny laony ny fiainam-pirenena ny fiteva dia maingy amin'ny zao fanambarana zao dia manolo tanana amin'ny mpitondra fanjakana mijoro araka ny voalaza ao anatin'ny andininy fahatelo amin'ny satamfe farany tsindrinay manokana ny fanirinay ho rafitra fakakevitra
amin'izay fanapahana mifandraiky amin'ny fitantanana ny faritra vakinakaratra manokana.